mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirabatsika rehefa malalatra hatrety zoma fa 20 ny volana desambra ity. Ny perikiopa voalahatra ho mofinainantsika rehefa koa dia ny bokin'ny Daniela toko fahafito. Daniela toko fahafito andininy 17 ka hatramin'ny andininy 19. Daniela toko fahafito andininy 17 ka hatramin'ny 19. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina iny any ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra ary nakeo amin'ny fahagoly izy dia nampanekekeny teo anatrehany ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra ary ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rafa. Izaho Daniela nalahelo tampanahy ary ny fahitany lohako na araiky tahotra dia nanakaiky lay anankiray tamin'izay nitsangana teo ka nanontany azy ny fototsizany rehetra izany dia nambarany tamiko ka nampahafantariny ahy ny hevitry ny zavatra. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay nitsangana avy amin'ny tany, nefa ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary hanana ny fanjakana mandrakizay alaovalo. Dia naniry alalo izay fotoana izay fototra marina ny amin'ny fahaefatra aho dia ilay biby hafa noho ny rehetra sady mahatsiravina indrindra izay nanana nify vy sy hovarahana sady nihinana sy nanotahota ary ny sisa tsy lany dia nososen'ny tongony ary ny amin'ny tandroka 10 teo an-dohany sy ny anankiray koa izay nipoitra ka nisy 3 potraka teo anoloany dia ilay tandroka nanana maso sy vava izay niteny zavatra mioampampana ary fijery azy dia lehibe noho ny namany. Mbola nijery any ary izany tandroka izany nanotony olo-masina ka naharesy azy ambara-piavy ny fahagola ka nomena rary ny olo-masiny avo indrindra ary tonga fotoana nahazon'ny olo-masina ny fanjakana. Izao no lazainy ilay fahaefatra ny biby dia fanjakana fahaefatra ity ambonin'ny tany izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andravany tany rehetra ary anososy anorotoro azy. Ary ny tandroka 10 dia mpanjaka 10 izay hitsangana avy any amin'izany fanjakana izany ary isy iray koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka 3 ary hiteny anohitra ny avo indrindra izy sy hampahory ny olo-masiny avo indrindra ary hitady hanovany fotoana sy ny lalàna. Natolotra eny an-tanany ireo ambara-pahatapitry ny fetrandro iray sy ny fetrandro roa ary natsasaky ny fetrandro fa hipetraka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sosimbana hatramin'ny farany izy ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalebiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra dia anompo izay ho azy. Hatramin'izao ny faran'izay zavatra izany ny amiko izao Daniela dia naharaiky tahotra indrindra ny eritreritro ka ny valoarika ny tarehiko nefa ny teorisiko tao amin'ny boky an'izany zavatra izany. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fahitany Daniela ry havako malala ity hita tantaraina eto ambanimasitsika amin'ny Daniela toko fahafito ity mikasika ireo fanjakana efatra mifandimby fa izay nanaitra ny Daniela indrindra ary notsindriny dia ilay fanjakana fahaefatra. Ny mahafaminaniana moa ry havako malala dia sady milaza no avy kanefa koa manazava ny ankehitriny misoratra masina mahasoratra masina azy dia misy faminaniana efa tanteraka saingy io faminaniana efa tanteraka io dia mbola midenika eo amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Izany hoe na dia efa tanteraka azy io faminanian'ny Daniela ny amin'ny fanjakana efatra io dia mbola mitombona ihany io faminaniana izay mahasoratra masina azy ary dia mbola miteny amin'ny vanim-potoana ankehitriny ihany.
tsy hoe ny tantarany Goliata na ny tantarany Abrahama na ny tantarany Davida efa tanteraka de tsy miteny amintsika intsony na tsy milaza zavatra amintsika intsony na tsy miteny ninninina amin'ny hoavy intsony fa mahasoatra masina ny soatra masina de miteny amin'ny fotoana rehetra izy. Noho zany zao faminaniny Daniely zao na dia mitodika tamin'ny lasa efa lasa dia mbola mitodika koa amin'ny hoavy. Ka eto Daniela de mampafantatra atsika fanjakana efatra mifandimby tamin'ny fotoan'androny ary izay asehony eto dia ny faharavana ireo fanjakana maro samihafa izay mifandimby. Fa andeha isika amantatra izay tenin'ny Daniela hoy amin'ny diny valo amby roapolo izy manao hoe hatramin'izao ny faran'izany zavatra izany ny amiko izao Daniela de naraiky tahotra indrindra ny eritreritro ka ny valoarika ny tarehiko nefa nitehiriziko tao amin'ny boky ihany zany zavatra izany. Fanjakana naraiky tahotra ny Daniela, naraiky tahotra any Daniela le fanjakana ho avy le fanjakana fahaefatra zay nametrahany fanontaniana hoe inona kay fanjakana fahaefatra tazana io, inona le fanjakana maraiky tahotra ny Daniela, ny ainy Daniela ve natahorany tsia raha nijery le fanjakana fahaefatra ho avy Daniela de zao tsy ny ainy akory no natahorany, tsy zay loatra fa raiky tahotra izy ny am'izay zavatra hitranga. Raha toa ka jerena ary zany fanjakana na raiky tahotra ny Daniela zany ka mamparaiky tahotra atsika pily koa de rehetra misy zavatra vitsivitsy manamarika azy. Hoy ny filazany Daniela azy manao hoe sady mahatsiravina indrindra zay nanana nify vy sy hovarahana sady nihinana sy nanotaota ary ny sisa tsy lany ny teny hososen'ny tongony. Fanjakana mahery setra, isan'ny mampatahotra ny kristianina rehefa malala ny fanjakana mampiasa hery. Zavatra mampiorikoditra atsika ny raha mijery fanjakana tia mampiasa hery, fanjakana manjakazaka. Tsy ankasitrahan'ny kristianina zany ary ny zavatra tahak'izany no mahatsiravina, maraiky tahotra, mampiororo ny kristianina. Tsy mampiororo amin'ny lafiny hoe matahotra azy loatra ny kristianina fa tsy zakan'ny kristianina ny fanjakana mampiasa hery, tsy eken'ny kristianina ny fampiasana hery setra. Hoy filazany azy manao hoe nify vy sy hovarahana, zany hoe sady mihinana no mandratra. Ary dia izany fanjakana zany dia fanjakana ho avy ho Daniela kanefa koa mety ho fanjakana vanim-potoana ankehitriny. No zany de ny kristianina de zao na inona dia tsy akasitrahan'ny kristianina ny fahitana na ny fampiasan-kery ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny fanjakana. Fa ny faharoa zay mampatahotra ny Daniela de zao ilay fanaovana le teny hoe manotahota, zany hoe manambany sady mihinana zany izy, manana nify vy no mikapoka mahery setra nefa koa manitsakitsaka, zany hoe tena manitsakitsaka ny maha olona, manitsaky tsy miraharaha ny olombelona, tsy miraharaha ny ain'olombelona. Fanjakana mampatahotra zany revako malala. Fanjakana matahotra zany hoe fanjakana ho avy ka isy fanjakana izay eto ambonin'ny tany, fanjakana tsy hitsitsy hampiasa hery setra anambany sy anitsakitsaka ny madinika ary tsy vitan'izany fa hitondra fangirifirina. Dia zay mbola mampatahotra ny Daniela ihany de izy manao hoe ny sisa tsy lany dia nososen'ny tongony. Fanjakana manao gaspillage, fanjakana manao gaspillage zany hoe fanjakana manao mihoatra, mihinana zay tiany ary zay tsy laniny de ariany, tsy miraharaha ny hafa mihitsy izy. Afaka malala asare amin'ny fotoana roviana no ipoiran'izany fanjakana zany sa efa mipoitra zany fanjakana zany. Fa nahoana de zao revako malala tiany tompo iambina ny mpino, tiany tompo iambina ny mpino am'izay mety ho andraikitra raisiny eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny andraikitra raisiny eo anivon'ny fanjakana raha manao politika izy, raha ohatra ka mandray anjara amina politika izy de tokony
tokony ho fantatry ny mpino am'izay rehetra mandray andraikitra amina rafim-piaramonina na sehatra inona na sehatra inona dia tsy eken'ny soatra masina ny fampiasan-kery, tsy eken'ny soatra masina ny gaspillage, zany hoe ny friariana ny filibana, tsy eken'ny soratra masina ny fampanarana-po amin'ny nofo, tsy eken'ny soratra masina ny fanitsakitsahana ny madinika fanaovana tsinitsinina ny hafa. Ary dia izay no asehon'ilay andininy fasiambiny folo. Ary dia asehony ko zay tena nampiorokoditra an-Daniela dia ilay izy hampahory ny olo-masina andiny fa 520 ary iteny anohitra ny avo indrindra izy sy hampahory ny olo-masiny ny avo indrindra. Zany hoe lay fanjakana mampatahotra ihany ko de zao tsy eo amin'ny lafi ny fitantanana ihany ka hoe hanjakazaka hanimba tsiraraha atoka am'te tsiraraha ny maha olona tsiraraha ny hafa tonga amy tenin'ny telo malagasy hoe manitsaka izay lavo manoto izay mitraka. Ary dia zany lay fanjakana tsy akasitran'Andriamanitra ary tsy akasitran'Andriamanitra ny kristianina izay manao zany. Ary dia ny faharoa zay lehibe zay tsy tokony adonona eto dia lafiny ara-panahy. Lafiny ara-panahy de zao ampahory ny mpivavaka izy, ampahory ny olo-masina. Zany hoe ny fanjakana mampahory, fanjakana nampiorokoditra ny Daniela, mampiorokoditra ny mpino koa de zany fanjakana handrara ny fivavahana, fanjakana hampijaly zay mivavaka, fanjakana hampahory ny mivavaka, fanjakana hanohitra ny fivavahana. Ho avy zany hoy Daniela ary Jesosy koa efa namina ny zavatra tahaka zany ihany hoe any am-parany any de zao isy hitondra anareo anatria ny sinagoga. Zany hoe any am-parany any de zao ho voahentsika ny fivavahana, ho voahentsika ny mpino ary isy fanjakana mihitsy hanentsika na hamono na hampijaly ny mpino, hanohitra an'Andriamanitra. Afaka malala izay toe-javatra izay. Izany zavatra izany no mahatonga ny tompo manafatra ny mpino manao hoe mandehana de ny mbola manana ny mazava. Zany hoe zao fotoana iainantsika zao de fotoana fanararoatra, zao fotoana iainantsika zao de fotoana mbola afahantsika mitoro ny filazantsara, fotoana fanararoatra izay afahantsika mizara ny vaovao mahafaly, mitoro ny fitiavan'Andriamanitra satria mbola fotoana ny mazava. Fa ho avy any am-parany any ho Jesosy izay fotoana tsy afahantsika manao zany intsony noho ny eritreritra zay tranga isy fanjakana zay andrara ny fivavahana. Raha zao faminaniany Daniely zao sy ny faminaniany Jesosy de fa nanazava Jesosy manao any am-parany any de zao ho tsoty fivavahana ny olona. Paoly koa manazava an'io, tsy hanaja intsony zay masina ny olona, hanevateva fivavahana ny olona, hanohitra ny finoana ny olona. Marina fa efa mitranga zany ary efa hitatsika vanim-potoana ankehitriny fa ho mafy kokoa zao raha izao fitantarany Daniela izao ny ho avy. Neafako tsy akasitrahan'ny kristianina zany ny fanjakana zay nanany toetra tsy akasitrahan'ny kristianina ny fanoherana an'Andriamanitra, ny fijoroana anohitra an'Andriamanitra. Fa izay amin'ny lafiny ara-panahy koa rehefa ko malala dia amin'ny andininy fa 520 ihany izy manao hoe ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanan'ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary le atsasaky ny fetrandro. Samy tsisy mahafantatra ny hevitry le teny hoe fetrandro roa, fetrandro ray, atsasaky ny fetrandro. Zany hoe sary teny lay izy. Fa raha toka jerena de zao manao hoe misy epoka anankiray dia isy epoka anankiray ary dia isy atsasaky ny epoka, zany hoe vanim-potoana telo sy tapany, atsasaky ny fito zany. Raha toka jerena tsara ny isa fito izao isa fahafenoana, isa masina, tsy hatratra tsy masina akory ny tsy isa masina mihitsy fa atsasaky ny isa masina, zany hoe atsasaky ny fito no ataperana zany zavatra izany.
tsy anao kady tsika akory avako malala hoe firy arivo taona ny atsasaky ny fetrandro hoe 10 taona ve zany ny atsasaky ny fetrandro 10 taona ve 2 taona ve raha 2 taona de manomboko vina raha 3 taona de manomboko vina sy ny sisa rehetra tsy zay ny zava-dehibe fa ny tiany faminanina tenena de zao manao hoe nahahoana de zao misy fetra ihany ny anana reny fanjakana reny feran'Andriamanitra ihany na inona mety hoeriny reny fanjakana manao herisetra fanjakana zay mankahala ny vavahana kristianina manohitra an'Andriamanitra de zao nahoana de zao tsy hatratra ny fahafenona izy akory fa izao misy fetra ihany voafetra ihany de afako mampahery antsika kristianina ary am'izao vanim-potoana iainantsika izao araky ny volaza teo no manao hoe zava-dehibe ny fiezahantsika hitory ny filazantsara amin'ny fotoana fanararoatra ary zao miambina ndraindray ny kristianina rehefa ko malala am'izao andro de mieritreritra hoe tsy tokony mandray anjara nge ao anatina sehatra politika na ao anatina sehatra fanjakana satria atao ahoana ny hiditra am'izany fanjakana tenenin'ny Daniela ho mahatsiraviny zany amin'ny 9:20 raha misy zany eto ambonin'ny tany fa zao rehefa ko malala tena adidin'ny kristianina mihitsy ny mandray andraikitra anivon'ny fiarahamonina rehefa tsy mandray andraikitra ny kristianina de ny hafa ny mandray andraikitra azany tokony ampahelezana ny mpino afaka malala fa raha ohatra ka eto ambonin'ny tany ka tonga am'izany fanjakana mahatsiravina tenenin'ny Daniely zany hoe fanjakana manana nify vy ovarahana manotahota ny sisa tsy lany manitsakitsaka amin'ny tongony sy ny sisa rehetra raha ohatra ka tsy mandray andraikitra ny mpino raha tsy mijoro ny mpino raha tsy miezaka ny mpino de izao tonga zany ry havako no zany de zao anjaran'ny mpino ny mandray andraikitra ary zay mahatonga ny Daniela mioroa reto satria betsaka ny mpino zay tsy mandray andraikitra na betsaka ny mpino zay nitaza-potsiny adidin'ny mpino rehefa ko malala ny mandray andraikitra eo anivon'ny firenena eo anivon'ny fiarahamonina misy azy mitory ny filazantsara zay ataon'ny fiangonana fa izao koa ny fiangonana de natao anefy olona hitondra ny fiarahamonina anefy olona hitondra ny fahendren'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy fomba ny kristianina ny miatakataka amin'ny fandraisana andraikitra de afaka malala no zany de mampaheritsika ireo kristianina ireo zay nantsoin'ny tompo ka manan'izany adidy zany any anivon'ny sehatra maro samihafa amin'ny fitondram-panjakana io amin'ny rafim-panjakana samihafa io any fiarahamonina io fanabeazana io de zao mampahery an'ireny kristianina reny tsika mampahery azy reny ary mivavaka ho azy reny mba hajoro ao anatin'ny fiarahamonina ary mijoro manohitra ny toetra tsy mendrika isan-karazany izay hita any anivon'ny fiarahamonina atsika fa eto ambonin'ny tany de saika miamitombo ny herisetra raha nany atotanisy eto ambonin'ny tany zay de miamitombo ny herisetra mifarotra miaro samihafa ary miamahery vaika izany herisetra izany ny antony de satria miamanjaka ny fitiavateny ary ny rafim-piarahamonina de miorina amina rafim-piarahamonina individualista zany hoe fiarahamoniny olona samy ko azy ary rehefa ny fiarahamoniny olona samy ko azy no miamivelatra de miara-mivelatra am'izany koa ny herisetra arakaraky ny velaran'ny fiarahamonina samy olo ko azy itombon'ny fiarahamonina samy olo ko azy no itombon'ny herisetra ihany koa satria miena ny fifampifehezana miena ny fifampitondrana miena ny fifampitokoisana fa ny fiarahamonina samy olo ko azy de mahatonga herisetra no zany de zao tsy gaga isika raha mitsanga atsieroa ny herisetra ary ny maharara azy de zao ndraindray omena vahana mihitsy ny herisetra takin'ny olona mihitsy ny fampiarana ny herisetra tadiavin'ny olona ny fampiarana ny herisetra amin'ny alalan'ny fahalalan'ny fitaovam-piadiana famarotana fitaovam-piadiana amin'ny alalan'ny fanelezana ny zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny toe-javatra maro samihafa de zao miamitombo ny herisetra ary tsy mila ataontsika hoe mpandinika ny fiarahamonina avaram-pianarana fa afaka hamantatra fa na eto Madagasikara dia mitombo ny herisetra mitombo ny herisetra mitombo ny tsy fanajana aina mitombo ny vonon'olona isan-karazany no zany dia mila mijoro ny kristianina
mila mijoro ny kristianina, mijoro amin'ny lafiny ahoana mo, mijoro manohitra, tsy manaiky natotsika maromarina kokoa hoe mijoro zay manohitra ny herisetra amin'ny lafiny hoe mitaiza, manabe, manolo-tsaina ny isam-pianakaviana, ny isam-piankonana, manohitra ny hoe ny kristianina de tsy mankasitraka ny fampiasan-kery, tsy mankasitraka ny fampiasan-kery, ny herisetra na herisetriny io na herisetriny, tsy ny herisetra amin'ny vatana ihany, amin'ny atao amin'ny vatana amin'ny nofo, fa misy koa ny herisetra amin'ny alalan'ny fitenenana. Zay hitatsika zary lamaody aza indraindray ny fampiasana teny mahery amin'ny sehatra maro samihafa, amin'ny nahadihevitra nahadihevitra politika io na amin'ny fanabeazana io na dia indraindray ahitana teny mahery etsero. Re afako tsy akasitrahan'ny kristianina zany. Kristianina tokony mijoro ho vavolombelon'ny fandriampahalemana, vavolombelon'ny fihavanana manohitra izay mety ho toetra tsy mendrika maro samihafa, zay mety mitranga eto anivon'izao tontolo zao. Re afako amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fitoriana ny famelan-keloka. Raha toka tsy toriantsika ny fitiavan'Andriamanitra de mahazo vahana ny fankalana. Raha toka tsy toriantsika ny fahazavana dia mahazo vahana ny aizina. Raha tsy toriantsika ny fahamarinana dia mahazo vahana ny fahalovana. Ary raha tsy mijoro ny mpino de izao mijoro ny tsy mpino. Zany rehafako malala taomina isika mpino hivavaka, taomina isika mpino vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra. Am'izao andro ankehitriny zao de mbola andro ahafahantsika manao ny asa fitoriana filazantsara, mbola araka ny tenin'i Jesoa hoe mandehana de mbola manana ny mazava, ny zanaky ny mazava. Noho zany de zao manana diditsika rehafako malala hatory ny filazantsara amin'ny toerana rehetra zay lalovantsika sy misy atsika, mba hahafahantsika mifaly mandrakariva koa amin'Andriamanitra. Mivavaka sika. Tompo amsoranao zay fa mbola fotoana avy aminao nahafahanay mitory ny filazantsara, mizara ny vaovao mahafaly ary mampahafantatra ny fitiavanao. Fantatra fa mikorisa miandarana makany amin'ny herisetra izao tontolo zao. Fantatra fa miamitombo isan'andro ny herisetra ny vonon'olona maneran-tany. Anay eto anivon'ny firenenay aza dia miamitombo isan'andro ny herisetra, ny fampiasan-kery na amin'ny ara-batana, ara-nofo io, na eo amin'ny fifandraisana amin'ny fitenenana io, na miseho amin'ny endrika maro samihafa. Vanim-potoana ny fampiasan-kery, vanim-potoana ny herisetra ny nenanay ankehitriny, ary zary toeken'ny fiarahamonina aza tompo izany fampiasan-kery sy herisetra, mivantana na tsy mivantana zany. Tompo, ampitory aminay ny fiadananao. Ianao lay Andriamanitra fahalemem-panahy sy fitiavana. Ianao lay Andriamanitra sary-piaro amin'ny aina, sary-piaro amin'ny voninahitry ny olombelona, sary-piaro amin'ny asan'ny tananao, dia meteza tompo hiditra anaisitra ny herisetra rehetra miseho amin'ny endrika maro samihafa. Fa mampianarana mpino tompo ho vavolombelonao, ho vavolombelon'ny fandriampahalemana, ho vavolombelon'ny fahalemem-panahy, hijoro anohitra ny fampiasan-kery, hanohitra ny fifankahalana, hanohitra ny haizin'ny tsy fifankatiavana. Mampianarana mpino tompo amin'ny vanim-potoana ankehitriny amin'izao taona madiva hifaran'izao, mantatra ny tenanay ka ho amasinonao, ho vavolombelonao, hizara fitiavana sy fifaliana amin'ny toerana rehetra zay misy anay. De jereo ny tokantrano tsirairay tompo, ataovy miavana ny mpianakavy, ataovy miavana ny fianakaviana, ataovy feno fiadanana ny tokantrano tsirairay avy, ary ataovy feno fifaliana koa amin'izao taona faran'izao akaikin'ny krismasy ny isam-pianakaviana. Jereo reo sahirana, jereo reo mandalo fahasahiranana, jereo reo manam-pahoriana, jereo reo manana tsy fahampiana aza amin'ny lafiny maha olona, angatahanay ny famindram-ponao reny tompo. De mitahianay tompo amin'ny fiainana isan'andro fa zanakao zahay. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.